Aiana petraky ny fiarahamonim-pirenena momba ny volavolan-dalàna ifeny faritra manokana ara-toekarena na zone économique spéciale ZES ny fanoezana vahana mpampiasa vola vahiny na dia teo azy izay aiahany maro izay ny roso tamin'ny asam-bomierana nandinian'io volavolan-dalàna io ihany ny solombavambahoaka androany. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny vomiera fanajariana ny tany any anivon'ny antenimieram-pirenena dia andininy 5 teo eo no nasipanitsina tamin'ilay tolo-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta. Moramanga sy Taolagnaro kosa no voafaritra fa iangana amin'io ZES io. Cadre général no tapahana teto zany mahakasika ny hoe manahoana ny afahana miantso investisseur, ahoana ny taxe zay ho ampiarina azy ireo satria raha ity tolo-dalàna ity zany dia tsy hitovy amin'ilay zone France fa tena hisy vola hiditra amin'ny fanjakana na amin'ny alalan'ny taxe avy amin'ny dividende, ny impôt avy amin'ny revenu ampiasa izay ohatran'ny efa mahazatra eto Madagasikara. Ny zone aingana moa araka ny fanazavany ny ministera teo dia ny zone amin'ny faritra Moramanga aloha izay efa nesana ihany sy Fort Dauphin dia ireo aloha zany no natokana satria efa misy ny QMM any Fort Dauphin dia zahana ny anampy ny fitrandrahana azy. Manoloana ny fanakiana ny fiarahamonim-pirenena, nilaza ny député fa niraisina avokoa izay fanakianana izay ka entina hitandremana. Ny lalàna dia mantsika rehetrarehetra raisina daholo ny fanakianana, ny fanampiana, ny hevitra satria atsika rehetrarehetra io ary zay fa tonga ny izy dia zana hodinina satria io tokony misy resaka hoe choix-na société zany io, choix-ny malagasy rehetra hoe iroso amin'izany fa fotsiny dia tsy mijerena akaiky reny hoe inona ny fitandremana izay tokony atao fa za dia mino fa raha ohatra ka haitsika ny mametraka an'io amin'ny fomba izay miady tsara amin'ilay fomba mampanao ny malagasy dia tokony afaka zany tsika mahazo tombotsoa, misitraka tombotsoa avy amin'ny fametrahana an'izany hoe faritra manokana ara-toekarena zany. Ratsehivina nolazain'ny fiarahamonim-pirenena fa tokony nojerena tamin'ity volavolan-dalàna ity ny momba ny fivezivezem-bola amin'ny ZES izay mety mahatonga Madagasikara alaza ratsy amin'ity resaka famotsim-bola maloto. Fomba fijery nety fiarahamonim-pirenena noho izany ny fametrahana fiarahamombonantika eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Tsy mety aminay satria mbola fomba fijery ohatra ny tamin'ny 3e république io zany hoe raha ohatra malalaka loatra libéralisation extrême mantondratsika ny zone économique dia mety lasa tsisy ajantsony, tsisy atsotsony ny tanindrazana ka zay tsy mampety an'io. Zay zany dia mivohy firekevitra vaovao ao anatin'ny fametrahana zone économique io hoe ny atao hoe socialisme libéral, zany hoe miara-miombonantoka ny fanjakana sy nisy tsy miankina ao anatin'ny fandarana an'io, io tsy misy an'izany io. Atolotra olona ny solombavambahoaka amin'ny fivoriana trehindrehetra amin'ny herinandro izao ity volavolan-dalàna momba ny faritra manokana ara-toekarena ity ny ZES izay mirakitra ny fahazon'ny vahiny eo ampiasa vola amin'ny ampahantany eto Madagasikara.